Faly miarabanao indray eto amin'ny MCTV tonga soa pasteur évangéliste Patrick anazavantsika mahakasika ny séminaire lehibe Zogoavana finoana sy fandrombahana. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Faly ihany koa misaotra ny mpiandraikitra rehetra atao amin'ny MCTV ahafahana manao an'izao fandarana mahafinaritra zao. Dia mankasitraka ihany koa ny raikam-panahy ny révérend d'immédiation izay manana fahatokiana ka afaka mampita aminareo izao hafatra mahafinaritra avy amin'ny tompo. Afaka ampafantarinao any kokoa hoe pasteur azafady mahakasika an'io séminaire finoana sy fandrombahana io? Misaotra tompoko. Io finoana ny séminaire sy ny fandrombahana io dia tena teny avy amin'ny tompo mihitsy tamin'ny alalan'ny napetrany tao anatin'ny révérend d'immédiation tamin'ity fiatombohan'ity taona ity zany. Séminaire goavana io, ho avy amin'ny fotoana io dia tena le hoe les 5 ministères mihitsy no avy amin'io. Ao anatin'ity farany herinandro ity zany dia ho hitantsika les 5 ministères amin'ny fotoana fohy izay ahafahantsika rehetra mandray ampinoana ary mandrombaka indrindra. Ie dia afaka fantarina hoe zany hoe izavy zany no ho avy eo dia avieza le olona zany fa ohatran'ny tsy olona mahazatra le tonga eo. Zay mihitsy afinaritra be ity séminaire ity satria ny tompo mihitsy naneraka an'ireo olona ireo. Sy amin'izy ireo avy any Amerika tonga aty amintsika spécial fotsiny ho an'io séminaire ny finoana sy ny fandrombahana io dia ny apôstôly Tonia mivady. Mpaminany mivadiny dia misy any pasteur Kevin McBride izay pasteur ana fiangonana lehibe avy any Amerika. Ho avy izy ireo miaraka amin'ny psalmiste zany hoe lay mpideran'ny tompo mampiditra antsika ao anatin'ilay fanatrehana. Dia tsy izay ihany fa misy ihany koa ireo namantsika pasteur lehibe ao Paris dia anisan'ny tompon'antoka nahafahantsika nanomana an'ity séminaire ity dia ny pasteur Benjamin Andriasson avy amin'ny église Compassion et Amour ao Paris ary ao ihany koa ny docteur Olivier Andriasson izay avy any Montpellier izay tondratsika ao anatin'ny fanatrehana izay hiaraka amintsika amin'io fotoana 2 andro mahafinaritra ahafahantsika mandrombaka eo anatrehan'ny tompo ahafahantsika mandrombaka ampinoana. Arak'izay teninao toy izay hoe mandrombaka ampinoana dia inona zany le horombahanao dia inona zany tena tombo manokana ho an'ny mpijery antsika izay ho tonga ao? Misaotra amin'ilay fanontany tena izay mihitsy. Tompo tsy miova maro sy an'io ary mandrakizay dia ho hitantsika efa tena isy fanavaozam-panahy zany ao. Misy fitahiana irotsaka ao, misy fanasitanana tsy takatry ny saina ao, misy fahombiazana arak'asa eo amin'ny tokantrano. Izy zatra mbola tsy tsapanao mihitsy zavatra efa nieritreretintsika kanefa tiany tompo rombahantsika amin'ity taona ity. Ka izay ny zavatra tiany tenenina aminao hoe séminaire finoana io ary fandrombahana ary miasaina amin'ity dia nareo mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy ankanavaka itsika rehetra izay manana andraikitra any amin'ny toerana misy itsika any, itsika tanora, itsika mpideran'ny tompo dia asaina manokana amin'ireo satria matoa tonga zany ireo olona ireo dia ho avy izy ireo hitondra fahasoavana izay nitovozony tamin'ny tompo ary araky ny tenin'ny tompo Andriamanitra tsy hanao zavatra raha tsy maneraka ny mpanompony. Ao anatin'ny séminaire finoana sy fandrombahana iarahana amin'ny révérend d'immédiation sy ny centre parole vivante no ahitanao an'izay fotoana rehetra izay. Koa afaka zarainao ary ve pasteur ny toerana ny infoline sy teny farany ho fanentanana an'ireo mpijery antsika? Misaotra tompoko. Ny toerana zany dia eto Antananarivo mihitsy ny sabotsy 1er février dia ao amin'ny shop Shekina Beolirika eo amin'ny station Shell Beolirika vodirindrony Shell mihitsy ao amin'ny 3e étage ao amin'ny toeranao zany ny sabotsy manomboka ny maraina manomboka ny 10 ary misy ny hariva amin'ny 2. Ny alahady kosa dia tena natao atsika rehetra satria tena toerana lehibe no nalaina ary ahafahantsika rehetra tonga dia nalahady zany lay 2 volana febroary dia ao amin'ny CMS Betongolo eria Betongolo eria miaramila zany manomboka amin'ny 8 sasany maraina misy fidirana 2 amin'ny 10 ary misy koa amin'ny 2 manasa atsika rehetra satria dia mandalo daholo bus ary tia tiako tenenina aminao hoe misy parking spécial tena sécurisé mba ahafahantsika mifantoka tsara amin'ilay fotoana ao anatin'ny 2 androtsika dia fitahiana lehibe no azontsika amin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra voaositra manokan'ireo ary dia raha mbola misy fanontaniana ao dia omeko anao ny infoline
034 20 315 14 ary misy ihany koa ny airtel 033 11 315 14 tongava ary aza misalasala manoratra na koa ny telefona ahafahantsika rehetra tena mifampahery eo anatrany tompo dia misaotra ihany koa ny amin'ny fandraisana sy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ekipa rehetra ny MCTV makasitraka tompoko. Ie, mankasitraka indrindra pasteur mino za fa tena tanentananao zay fizaran'izay aza diso anjara fa manana anjara tsara ianao amin'ny fotoana farany herinandro. Halleluja.